Bonjour daholo tsika rehetra. Vaovao antsika. Salama. Fialana ny tombo sy ny fahasoavany ho amintsika rehetra. Dia aminay aloha tsara ny andro so ninareo tsy haiko loatra. Inona ny resantsika tamin'ny farany iny? Tafiditsika izany tamin'ny toko 7. Dia ny zavatra hitantsika tao anatin'iny dia hoe nisy anjely efatra nitazona rivotra efatra ny lanitra hozy izy. Inona moa ilay rivotra fa hoe ady fandravana. Izany hoe nitazona an'ilay loza ireo izany ireo anjely ireo izay ho azery amin'izy. Ho amin'ny tany, amin'ny hazo, amin'ny ranomasina. Dia nisy anjely anankiray koa izy tamin'ny nivoaka avy any dia niteny izy tamin'ireo anjely efatra ireo nanambarana na hoe aza manimba ny tany na ny hazo na ny ranomasina mandra-panisinay ny tombo-kasehan'Andriamanitra amin'ny andron'ireo mpanompiny. Dia hoe amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izany tsy maintsy mila asiana tombo-kase. Izay vao hoe azo araraka ireo loza ireo. Fa raha izany dia tsisy voavonjy na dia iray aza, na ny olomba vonjy aza izany tsisy hoavitra ny amin'izany. Ka iresaka ny tombo-kasehan'Andriamanitra io izany tsika miteny ity hoe inona ry tombo-kasehan'Andriamanitra io izany izay apetraka amin'ny andron'ireo mpanompon'Andriamanitra izany. Mivavaka ary tsika. Jehovah Andriamanitra iray io, Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Miantso ny anaranao izay iray amin'ity anio ity. Eny mananatra indray izao vavaka izao eto anatrehanao. Ka ao karay ny fanahinao sahady no hiasa amin'ny fahafenona anatinay, hivavaka aminay ho amin'ny fitaraina tsy azo tononona satria na izay ara tsy fantatra izy eo ombaranay. Ka dia mananatra ny fisaorana avy ny anaranao izay iray, mankalaza ny anaranao izay manome voninahitra anao. Satria noho ny fahasoavanao no mbola nanomezanao anay izao tombonandro izao. Dia raina ny anaranao ray io, ankalazaina ny anaranao, asandratra ho avy ny anaranao ray, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Halleluia! Halleluia! Voninahitra ny ho an'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana, ho an'ilay ray tsy toa, sy ho an'ny zanak'ondry hatramin'izao ka ho mandrakizay. Misaotra ray io. Ny amin'ny fiainana izay omenao anay tsiraray avy, misaorana amin'ny tombonandro mahavelona izay mbola omenao anay, ary isaorana ianao ihany koa izay rehetra mbola ho ataonao aminay. Misaotra ray ny amin'ny fahasalamana ihany koa izay omenao anay, na dia eo izany misy tsy salama, misy antony ny zavatra rehetra. Nisy lehilahy anankiray tao anatin'ny soratra masina izay jamba, nitenenan'i Jesosy nanambarana na hoe tenenan'ireo mpianatra tamin'i Jesosy nanambarana na hoe moa ve noho ny fahotan'ny ray aman-dreniny no nahatonga azy tahaka an'io, hoe jamba tahaka an'io mbola voateraka izy dia efa jamba, sa hoe noho ny fahotany ve? Dia hoy Jesosy manambara manao hoe tsy noho ny fahotany ray aman-dreniny na ny fahotany, fa mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra. Dia ny Andriamanitra misy aminay ity tokantrano ity marary sy salama. Miandrandranao, manantenanao ny hositranonao. Raha izay olombelona inona moa ny vitanay? Na ny fahalalana sy ny fahendrena ara-tany, inona moa ny vitan'ny mpitsabo? Mety vitany ihany amin'ny aretina maro samihafa vitsivitsy. Kanefa aretina izay tsy hain'ny olombelona dia hainao Andriamanitra. Aretina izay tsy voatsabo any amin'ny hopitaly, fa sahirana ara-bola satria lafo ny fitsaboana, hainao ny manasitrana izany Andriamanitra. Aretina izay tratra ny mosavy, hainao ny manasitrana izany Andriamanitra. Fa hoy ianao Kristy manambara manao ny dia kapoka taminao ny fanasitranana anay. Koa mangataka aminao a Jesosy io, aoka re ilay dia kapoka taminao, hanasitrananao ho an'ireto izay marary mitaraina aminao andro manalina mitady fanasitranana. Enoa ny fitarainan'izy ireo Andriamanitra mamindrafo amin'izy ireo ny ianao. Ka aoka Jesosy ilay dia kapoka taminao, ilay manasitrana ny aretina rehetra ny hikitika ny loharanon'aretina izay mahazo ny tsirairay izay tokantrano, ka ianao hanasitrana azy ireo ny amin'izany. Ianao hiain'ny fitarainan'izy ireo Jesosy. Ka aoka Jesosy ilay tananao mahery sy sandranao nahindritra no apetraka ao amin'izay marary eo, ka dia hanasitrana izay marary iny ianao Tompo araka ny haben'ny fahasoavanao sy ny famindramponao. Ka raha mosavy ihany koa ny mahazo izay marary izany,
dia mandidy ilay ratsy, mandidy ilay satana devoly, tsy manan-kely, tsy manam-pahefana amin'izany marary mosavy zany, na asany devoly izany. Fa miala ianao ry satana, miala zay aretina avy amin'ilay raha ratsy eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny herin'ny fanahy masina ary ny herin'ny rahazanak'ondry. Miala ianao ry satana, miala zay aretina mosavy eo sy ny asany devoly amin'ny anaran'i Jesosy Tompo sy ny herin'ny fanahy masina ary ny herin'ny rahazanak'ondry. Ka zay asan'ny satana mampijaly olona mandamaka mpandrina io ka marary io, dia miala ilay satana ao sy ny asany rehetra tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Ilay voniko ianao ry satana ny amin'ny rahazanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy. Ravy satana, miala satana sy ny asany rehetra, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana intsony amin'io izay marary io, fa sitrany izany marary izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy noho ny amin'ny herin'ny rahazanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Dia raina ianao Andriamanitra ray, ankalazaina ny anaranao, mena voninahitra ianao Tompo hatramin'izao koa mandrakizay. Halleloia, halleloia. Voninahitra ny eo an'ilay naharan'ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy. Voninahitra ny eo an'ny zanak'ondry. Eny Andriamanitra ray, mbola mangataka aminao ihany koa nefa izahay, raha hianatra ny teninao izay. Dia teza ray eo ampirotsaka ny fanahinao amin'ny fahafenoana ao anatinay ny ianao. Ampianatra anay ny teninao. Mifahazavantsaina izay ray eo, mifahalalana izay, mifahendrena izay. Ka aoka ny teninao izay ho ray enoina eto Tompo, dia ho tonga nofo anatinay tsirairay avy sy ho fiainanao anay. Koa dia manamasina anay ray ny amin'ny teninao ny fahamarinana. Dia raina sy ankalazaina mandrakizay ny anaranao ray. Halleloia, halleloia. Ary farany Tompo, dia mifona aminao ihany koa izay, satria mpanompo tsy masoa izay ary tsy matoky eto anatrehanao. Ka ninona fahotana vitanay dia hifonanay aminao, angatanay famindram-po sy famelan-keloka. Diovy amin'ny rahanao izay Jesosy ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Ary eo ka ny fanahinao Andriamanitra ho hiasa amin'ny fahafenoana anatinay, mba tsy hamerenanay intsony izay nandehananay fahiny, fa mba ho tonga amin'ny fibebahana marina izay ray natrehanao. Halleloia. Dia mitenena ray fa vonikeny reto vahoakanao. Dia ampelantananao ray nametrahana izao fotoana izao sy ny fitaovana rehetra izay ampiasainay na ny tokantranonay sy izay mahasahana anay rehetra amin'izao fampianarana izao, mba tsy hanana sitana fahefana na dia kely aza. Dia raina ny anaranao raha io, ny anaran'i Jesosy. Amen. Soratsika amin'ny Tompo lehibe, mbola afaka ny fampivavaka isika. Teny soratra masina manambara manao hoe ny herin'ny fivavaka ny marina no mahery indrindra hoy izy, ka mino raha mino isika dia Andriamanitra efa namindra fo. Iroso ary tsika ny amin'ny fampianarana izany. Da verenantsika vakina ary ilay famitinana izay efa niresantsika kely teo eo amin'ny Apokalipsia toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Apokalipsia toko 7 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Dia efa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra, niazona ny rivotra efatra ny tany mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza. Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tamin'ny fipisahan'ny masoandro, nanana ny fanombokasen'Andriamanitra velona, ary izy niantso ny anjely efatra izay navela hanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo maherina na hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo, mandra-panisy ny tombokaseho miandra ny mpanompon'Andriamanitsika hozy izy. Izany hoe eo moa izany rehefa hitantsika hoe rehefa nijery ilay tombokase fahenina tsika dia hoe ny zavatra hitantsika teo amin'ny tombokase fahenina dia hoe ilay loza zany hiraraka amin'ny tany zany. Kanefa zany ilay loza izay nolazainao amin'ny tombokase fahenina io zany, io ilay loza azon'ilay anjely efatra zany. Dia nitenenina zany izy hoe aza manimba ny hazo na ny tany na ny ranomasina izy mandra-panisy ny tombokaseho miandra ny mpanompon'Andriamantsika, ka zao no azonina zany aloha ilay loza tsy hiraraka amin'ny tany. Inona ny anton'izay zavatra izay? Satria ilay vahoakan'Andriamanitra zany dia zao mila asiana tombokase zany ny vahoakan'Andriamanitra. Zavatra hitantsika nefa amin'izao fotoana izao zany dia zao hoe ohatran'ny io moa zavatra niresantsika farany hoe ohatran'ilay tao amin'ny
tany Egipta ihany zany le izy. Ny zavatra nisy tao amin'ny tany Egipta dia zao hoe rehefa andraraka le loza fahafolo farany Andriamanitra teo amin'ny tany Egipta, satria nisy loza folo teo amin'ny tany Egipta. Dia le loza fahafolo fandringanana ny lamatoan'ny Egyptianina. Ka rehefa androtraka le loza fahafolo farany Andriamanitra, dia ny zavatra nisy dia hoe ozy Andriamanitra mantsy ny zanak'Israely, mamonoana reo zanak'ondry dia alaivin-drany ny zanak'ondry iny, dia efa fahazo le raha ozy izy ny tolanana sy ny tsanganana eo amin'ny varavarana zany. Ny andro sy ny tsy haiko tsara moa mandika anazy amin'ny teny gasy fa amin'ny teny frantsay dia hoe sur les linteaux et le poteau de la porte ozy izy, na hoe eo amin'le tolanana zany na le tombony iny zany, tsy haiko loatra manambara anazy zany. Dia nasiana n'iny raha iny zany le varavarana. Ka rehefa nasiana le raha le izy dia hoe io zany famantarana fa rehefa ho avy ny anjely zany hoe le mpandringana zany, dia inona zavatra mitranga? Dia tsisy loza anjoanareo izy izy. Zay le teny vakintsika teo amin'ny Exodosy 12:13. Tonga tokoa le anjely nandeha. Dia zay nisy raha zany teo amin'ny Israely tsy tratran'le loza zany. Dia izy nasiana andringana koa teto, anjely koa nasiana andringana. Fa teo amin'ny Egyptianina dia zao maty daholo ny lamatoan'ny Egyptianina. Dia eto zany hoe aza manimba ny tany na ny hazo na ny ranomasina ozy izy mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andron'ny mpanompon'Andriamanitsika ozy izy. Dia tsy maintsy asiana an'io zany ny vahoakan'Andriamanitra, fa raha tsisy an'io zany ny vahoakan'Andriamanitra dia ringana avokoa zany. Zany hoe tsy maintsy misy famantarana zany. Misy an'ilay hoe tombo-kase zany, famantarana, misy an'io famantarana io. Ka le tombo-kase dia hoe tombo-kase an'Andriamanitra zany izy io. Tena ny teneny mihitsy hoe tombo-kase an'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra zany manana tombo-kase, Andriamanitra manana famantarana. Dia rehefa zay manana an'io zany no tsy ho tratran'ny loza izany. Ny tanjona amin'izay nefa inona ny tanjon'Andriamanitra amin'izay? Mba handivatsika ilay fiainana mandrakizay zany. Zay ny tanjona. Ohatrany tamin'ny andron'ny zanak'Israely rehefa nivoaka ny tany Egipta, mba handovan'ny zanak'Israely ny tany Kanana. Dia eto nefa zany ny zavatra hitantsika zany dia zao hoe raha mijeritsika zany dia hoe amin'izao vanim-potoana misy atsika zao raha ve ilay rivotra efatra ve mbola voatazona sa tsy voatazona intsony? Sa efa miraraka amin'ny tany? Dia ny zavatra hitantsika zao raha amin'izao fotoana misy atsika zao dia hoe taona 2022 na 2024 zany dia zao hoe inona ny loza tsy efa misy amin'izao fotoana zao? Zany resaka hoe réchauffement climatique zany, problème écologique, momba ny resaka hoe ny hafanana miakatra zany amin'ny toetrandro sy ny problème ny olana eo amin'ny araky ny tontolo iainana zany eo amin'ny zavaboary rehetra efa simba daholo, na ny hazo na ny tany na ny ranomasina. Dia ary tsy mbola nisy ohatr' zany hatramin'izay hoe nisy ny tantaran'ny tany hoe hatramin'ny mbola nainoko aloha zany na nahitan'ny masoko hoe hoe amin'izao vanim-potoana iainantsika izao hoe tena miady mafy amin'ny resaka araka ny tontolo iainana sy araka ny toetrandro, ireo siantifika sy ny manam-pahaizana sy ny firenena mandroso rehetra mikasika an'izany. Inona ny anton'izany? Satria mesimba zany rehetra zany. Nampifreatika efa mihena tsisy rano intsony any amin'ny ambanin'ny tany any zany, any misy rano miangona tsinona any amin'ny loharano zany. Nampifreatika re zany tsisy rano intsony fa efa meritrany any amin'ny nampifreatika any. Ny hazo simba amin'izao fotoana izao misy an'izany antsoina hoe méga feu zany. Taloha raha misy ny doro tanety dia hoe may fotsiny ny hazo. Aty an-dafy mantsy misy an'izany hoe isaky ny tonga ny été zany, efa ohatrany eo amin'ny manomboka amin'ny ataontsika hoe mois de juillet août zany. Mois de juillet août iny manomboka any mi juin zany, juin juillet août dia tonga ilay hoe saison du feu. Any amin'ny sud zany, any amin'ny atsimon'ny la France, dia any amin'ny faritra Eropa rehetrarehetra reto misy daholo koa. Hatrany États-Unis, hatrany Australie misy an'izany. Dia rehefa tonga i saison dia misy mirehitra. Fa hain'zareo zany no micontenir an'izay zavatra izay na hoe miaro an'izay zavatra izay. Fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tsy antsoinatsona hoe saison du feu. Fa any amin'ny toerana tsy eritreretina misy afo, lasa misy afo any amin'izany Siberia zany angeka glasy. Fa nefa ilay hazo any may daholo.
ary tsy vitan'izany fa rehefa tonga le afo am'izao fotoan'izao a de inona ny zavatra misy afo be tena afo be fa tsy mba hoe afo kely de zay ny antsony zareo azy hoe méga feu ny antsony anazy de vokatry n'le hafanana miakatra zay de lasa miova le toetrandro lasa misy orany mivatra be koa de rehefa mivatra iny orany de miteraka rano be koa lasa misy torrent d'eau zany de raha misy mandeha amin'ny rano mandehanany isan'andro iny izy mivoaka amin'iny fandehanana iny le rano mipaka amin'ny tanàna rehetra zay andalovany rava daholo lasa misy todra-drano inona ny dikan'izany vokatry ny réchauffement climatique zay ny hafanan'ny toetrandro miakatra zany fahasimban'ny tontolo iainana simba daholo zany ny zavatra rehetra zay le loza zany zao zavatra hitantsika de hoe fa me miraraka zany le loza ka le loza miraraka io zany inona ny dikan'izay zany hoe Andriamanitra zany efa manisy tombonkaseo amin'ny andron'ny mpanompony zany satria ny zavatra hitantsika de hoe aza manimba ny azo na ny tany na ny ranomasina mandra-panisinay tombonkaseo amin'ny andron'ny mpanompono Andriamanitsika matofo miraraka le loza Andriamanitra zany efa nanina efa nanomboka nanisy sy ny tombokaseo amin'ny andron'ny vahoakany zany izy ary am'izao tsika mbola maheno zao zany de mbola mahazo tombony satria mbola tsy vita io fanombokasen'Andriamanitra io fa mbola manisy tombokase amin'ny andron'ny vahoakany foan'Andriamanitra mandra-pifaran'ity tantaran'ity tany ity zany fa le loza de efa miraraka ary efa maro ny vahoakan'Andriamanitra vao hisy tombokase zany ary mbola manisy Andriamanitra am'izao fotoana zao ka ny fahalalantsika ny fampianaran'ity de zao hoe fandraisana ny tombokasen'Andriamanitra ho apetraka Andriamanitra amin'ny vahoakany mba tsy ho diso anjara tsika ka tsy amin'ny medisinan'Andriamanitra hoe zay tsy mba nahino an'izany fa de fa samy nahenontsika zany zao de anjarantsika no mandray fanapahan-kevitra andray an'izany tombokasen'Andriamanitra zany ve za sa tsy andray an'izany tombokasen'Andriamanitra izany amikasika an'izany ty tombokasen'Andriamanitra ity de zao hoe raha ampitahina zany am'ireo tombokase hafa teo aloha zay hitantsika ireo tombokase enina de ny zavatra tena hitantsika mibahana atao anatin'ny tombokase enina zay hitantsika de milaza inona afatra momba ny resaka hoe fahafatesana misy famonoana tao ohatra tonga teo amin'ny tombokase fahadimy zao de hoe teo ambanin'ny alitara ny fanahin'ireo zay vonoana no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy hitantsika tany amin'ny tombokase faharoa de nahitatsika hoe soavaly mena famonoana teo amin'ny Roma Gentilisa hitantsika tary amin'ny hitantsika ihany koa tary amin'ny tombokase manaraka de hoe soavaly mainty hitantsika ihany koa amin'ny hafa de hoe misy mitaingina le fahefana mitaingina le soavaly de hoe ny fahafatesana sy ny fiainatsitany manaraka azy hitantsika zany zavatra izany zany hoe ny akabeazan'ireo tombokase zay hitantsika zany de zao hoe afatra resaka momban'ny hoe famonoana sy fandringanana ny hitantsika tany fa tia indray zany ty tombokase zay hitantsika ty raha ampitahana am'ireo tombokase reo de tombokase manino mitondra fiainana zany izy ty tombokase mitondra fiainana ary tombokase ny famonjena zany izy io satria raha mahazo an'io zany ianao de ho azonao ny fiainana mandrakizay azonao ny famonjena zany de eo amin'ny fametrahana azy de fa misy mampiavaka azy indray zany eo amin'ny fomba fametrahana anazy raha hitantsika teo amin'ny tombokase enina inona ny zavatra nisy Jesosy nandray le boky kely teo tanan'ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana rehefa tonga teo amin'ny seza fiandrianana Kristy de mena boky kely izy iny boky kely iny nefa nisy tombokase fito ny boky kely iny ary tsisy afaka namohana iny boky kely iny afa-tsy Jesosy de le boky kely nisy tombokase fito de rehefa mikasika le tombokase fito reo zany de zao hoe ny hevitra n'le tombokase de zao fanidina document na fanidina le boky satria le boky kely nomenan'i Jesosy Kristy de zao mihidy le izy misy hidiny zany hoe le hidiny le izy zany nisy tombokase de iza ny afaka mamaly tombokase Jesosy ihany no afaka mamaly tombokase afana manokatra le boky de alohany amahana le efa voasokatra daholo zany le tombokase enina efa hitantsika teo ny sokafana fa le fahafito sisa tsy voasokatra alohany anokafana le tombokase fahafito nefany de ny zavatra nisy de zao tsy maintsy voahisy tombokase aloha zany ny vahoakan'Andriamanitra zany ka raha re tombokase fito zany hitantsika eo anatin'ny baiboly tsy maintsy hoe sokafana zany vahana l'izy ary Jesosy ihany ny afaka mamahana azy io de
samy hafa am'le fito indray zany izy ity ny maha samy hafa azy de zao apetraka amin'ny andrana le izy rehetra zany tombo-kase fanidina document na fanidina boky fa ty zany tombo-kase apetraka amin'ny andrana zany fa tsy hanidina boky apetraka amin'ny andrany vahoaka an'Andriamanitra. Inona nefa ny dikan'izay? De araka le vaky teny teo raha vakitsika kely le andininy fahatelo, ahoana izy amin'ny andininy fahatelo toko fafito andininy fahatelo, aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny azo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamantsika, eo amin'ny andro ny mpanompon'Andriamantsika. Zany hoe marque de propriété zany izy io, famantarana hoe iza ny tompon'ity ty olona ty na iza ny tompon'ity zavatra ty. Famantarana zany izy ty hoe anranony ty zavatra ty na anranony ty zavatra ty. Ohatra hoe manana baiboly aho zany de asiako soratra eto hoe rôly zany eto, de famantarana zay fa ana zany ty boky ity. De famantarana apetraka amin'ny androntsika io zany famantarana fa anisa zany tsika an'Andriamanitra zany tsika, marque de propriété hoe an'Andriamanitra tsika, famantarana fa an'Andriamanitra zany tsika apetraka amin'ny andro izy. Ohatran'ireny ino ty manana omby na ondry na osy reny ianao de asianao eny an-tsaha eny izy de asianao inona iny, asianao famantarana iny. Alain'ny sasany moa markena amin'ny fera, alaina le vy mamainy de apetraka amin'ny fehin'le omby iny na amin'ny lamosin'le omby apetraka amin'ny famantarana iny, na am'izao koa apetraka tỳ amin'ny sofiny misy kavina plastika reny de misy numéro le izy, famantarana hoe anranony ty numéro ty. Zay zany famantarana zany. Akoatran'le boky zany izy hoe nidina le boky, tombo-kase fito zany hoe fanidina boky le tombo-kase. Fa eto indray le tombo-kase zany apetraka amin'ny andrana ho famantarana fa an'Andriamanitra zany tsika. Ary ao anaty baiboly de efa misy an'izy io tokoa ny soratra ao anaty baiboly zay mifanakaiky amin'ity voasoratra tamin'ny apokalipsy ity zay mitovy amin'izy io hoe famantaran'Andriamanitra apetraka amin'ny andrana zany famantarana. De any amin'ny Ezekiela ny ahitantsika anazy io. Jerentsika ingeny amin'ny Ezekiela toko fahasivy de ahoana izy amin'ny Ezekiela jerentsika kely izy. Ezekiela toko fahasivy andininy faefatra ka hatramin'ny faheniny. Ezekiela toko fahasivy jerentsika kely Ezekiela toko fahasivy de ny andininy faefatra ka hatramin'ny faheniny. Ezekiela toko fahasivy de vakitsika andininy faefatra ka hatramin'ny faheniny. Zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jehovah taminy, mandehana mamaky ny tanàna de Jerosalema, ka asio marika ny andrin'ny olona izay misento sy mitaraina noho ny favetavetana rehetra atao eo aminy. Ary reko izy nanao tamin'ny sasany hoe mandehana manaraka azy ianareo hamaky ny tanàna ka mameleza, ary aoka tsy hamindra fo aminy ny masonareo, ary aza hananana antra izy fa na lahy antitra na zatovo na virjina na zaza madinika na vehivavy dia aringano avokoa, fa zay olona misy ilay marika ihany no azaka asiana, ary atembohatra eo amin'ny fitoerako masina izany dia nanomboka tamin'ny lahy antitra izay teo anoloan'ny trano ireo. Inona ny zavatra nisy eto? Ny zavatra nisy zany dia zao hoe teo amin'ny zanak'Israely no nanaovan'Andriamanitra n'ity zavatra ity. Ndanao izy Andriamanitra aty ny zavatra teneny teo andininy faefatra, mandehana mamaky ny tanàna dia Jerosalema hozy izy. Eto zany ianao tsy hoe poniny Jerosalema daholo ianao dia voavonjy daholo ianao poniny Jerosalema. Ny sasany mantsy dia misy manao an'izany. Miala tsiny ohatra misy miteny hoe zay mivavaka atao amin'ity fiangonana ity dia voavonjy daholo zay. Fa angahy mahavonjy ianao mianatra momba ny fiangonana fito tsika teto hoe raha ianao hoe membre ny fiangonana adventiste dia voavonjy daholo ve ianao satria membre ny fiangonana adventiste? Na hoe membre ny fiangonana apokalipsy ianao dia voavonjy daholo? Na hoe membre ny Jesosy mamonjy ve ianao dia voavonjy daholo? Membre ny fiangonana katolika ianao dia voavonjy daholo, na protestante? Na inona fiangonana misy anao na vahoany oloko ianao dia voavonjy daholo? Tsy maha-membre ny fiangonana anao amin'ny toerana ivavahanao iny mahavoavonjy ianao.
fa inona ny mahavoavonjy anao? Ny fanananao ny marika an'Andriamanitra no mahavoavonjy anao. Zay ny zavatra nitenenina teo zay. Satria eto ange Jerosalema eo amin'ny Israely. Averiko tsara le izy teo. Ary hoy Jehovah tamin'ny mandehana mamaky ny tanàna dia Jerosalema ka asio marika ny andrin'ny olona izay misento sy mitaraina noho ny fahavetavetana rehetra atao eo aminy. Ary reko izy nanao tamin'ny sasany hoe mandehana manaraka azy ianareo hamaky ny tanàna ka mameleza. Aoka tsy hamindra fo ao aminy ny masonareo. Ary aza ananana antra izy fa nalahy antitra na zatovo na virjina zaza madinika na vehivavy dia aringano avokoa. Eo zany tsisy antra io. Ka tinga zaza mbola innocent ty, mbola zazakely. Tsisy antra io. Na lahy antitra na vavy na lahy na tanora na zaza mbola rehefa tsy manana le marika zany ianao dia manino? Maty ianao zany. Andriamanitra no miteny eto. Tsy hoe ankanavaka zay mahandriamanitra an'Andriamanitra. Rehefa tsy manana marika zany ianao, vitany aminao. Lasa ny anjely. Dia ozy izy fa izay olona misy ilay marika ihany no azaka asiana ozy izy. Dia atombohitra eo amin'ny fitoerako masina izany. Aiza manomboka ilay fitsarana zany? Ao amin'ny fitoerana masina manomboka ny fitsarana. Jereo fa ny mipeterana ing izy miteny an'izany. Manao hoe fa raha miatomboka eo mivoaka an'Andriamanitra ozy izy ny fitsarana. Manao ahoana ny fiafaran'izao tontolo izao? Zany hoe rehefa ho avy zany fitsarana manomboka eo mivoaka an'Andriamanitra. Ireo izay milaza azy voaka an'Andriamanitra roa. Rehefa tsy manana tomboka asian'Andriamanitra ianao milaza hoe zangy kristianina, za fa ela mivavaka tato, za tena manao fandraisana fanasan'ny tompo, za tena miasa be mihitsy amin'ny fanampiana ny fiangonana, amin'ny fanaovana trano, amin'ny rehefa asa fitoriana reny mandeha mamanga marary mavita mandeha, inona ny tsy ataoko? Manao adidy be dehibe atao amin'ny fiangonana. Move dia tsy hitan'Andriamanitra zany. Fa manomboka izy ao amin'ny fitoerana masina. Rehefa tsy manana tomboka se ianao dia vita. Dia manontany tena nananao ve izay tomboka se zay? Zay mato hoe arao tsara ilay fampianarana dia ho atsika inona ilay tomboka asian'Andriamanitra zany. Fa rehefa tsy manana an'io zany dia vitany aminao zany. Izy ara ireo olona asiana tomboka se ireo. Dia teneniny eo amin'ny teny io ihany izy miteny, eo amin'ny andinin'ny fahaefatra. Verenantsika vakina ihany ilay andinin'ny fahaefatra. Ary hoy Jehovah taminy, mandehana mamaky ny tanàna dia Jerosalema ka asio marika ny andrin'ny olona izay misento sy mitaraina noho ny fahavetavetana rehetra atao eo aminy. Zany hoe ilay olona asiana marika zany dia olona izay misento sy mitaraina noho ny fahavetavetana rehetra atao aminy. Zany hoe olona misento noho ny fahavetavetana. Inona zany io fahavetavetana io? Raha mijery isika ny fahavetavetana atao atren'Andriamanitra, zavatra hala an'Andriamanitra zany fahavetavetana zany. Fa ny fahavetavetana izay lazaina atao anatin'ny soratra masina dia mikasika an'iny fahotana ny amin'ny fanompoan-tsampy. Fitsangajangana zany zay. Fitsangajangana ara-panahy zay. Resaka fanompoan-tsampy, péché de l'idolâtrie ozy izy. Fitsangajangana ny amin'ny fanompoan-tsampy dia faharoa manaraka an'izay ny fanaony izao tontolo izao. Fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra zay. Ka ireo zany no nampitaraina, ireo no nasiana tomboka se, ireo izay misento noho ny fahavetavetana zay atao eo Jerosalema. Inona ny fahavetavetana misy? Zany hoe misy fijangajangana ara-panahy be zany eo. Eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra zany misy fijangajangana ara-panahy zany eo. Inona ny zavatra misy eo? Firy ny fiangonana kristiana amin'izao fotoana izao? Misy fijangajangana ao. Tadidio fa misy. Eo Jerosalema ara misy. Eo ny anombohana ny fitsarana. Ireo izay misento noho ny fahavetavetana no asiana tomboka se. Inona daholo ny fahavetavetana izay nisy nampitaraina azy ireo teo? Dia hitantsika zany eo amin'ny toko 9, andinin'ny 410 vakitsika inge. Inona ny fahavetavetana izay nisy teo? Andinin'ny 410 sy 710. Ezekiela toko 9, andinin'ny 410 ka hatramin'ny 710. Dia ireto zany ilay fahavetavetana izay nisy teo Jerosalema, zavatra resahana eto. Dia nentina eo anolohan'ny vavahadin'ny tranon'i Jehovah izay manatrika ny avaratra ao, ary indreo nisy vehivavy nipetraka teo nitomany an'ny Tamoza. Inona zany Tamoza? Divinité ny Sidonianina zany. Zany hoe andriamany bavin'ny Sidonianina zany. Andriamanitra ny Sidonianina zany Tamoza zany. Nefa aiza no nitondrana n'ity mpanompon'Andriamanitra ity? Eo tranon'i Jehovah nge nitondrana azy. Eo tranon'i Jehovah nitondrana azy, averiko izy teo. Dia nentina eo alohan'ny vavahadin'ny tranon'i Jehovah izay manatrika ny avaratra ao,
Ary indreo nisy vehivavy nipetraka nitomany any Tamoza. Any izy trano mivavadin'i Jehovah izy no mitomany any Tamoza. Io izy mivavaka amin'ny Tamoza zany. Andriamanitra ny Sidoniana dia toizany any. Dia hoy izy tamiko, hitanao va izany zanak'olona? Mbola hita fahavetavetana lehibe noho ireo koa ianao. Fahavetavetana zany, mbola hita fahavetavetana lehibe noho ireo koa ianao. Dia nentinao any amin'ny kianja anatiny eo amin'ny tranon'i Jehovah ary indro teo am-baravaran'ny tempolin'i Jehovah. Dia teo anelalelan'ny ravarangana fidirana sy ny altara dia nisy tokony ho 520 lahy ny ambony tempolin'i Jehovah. Eo alohan'ny trano vavady eo miditra amin'ny fitoerana masina io dia miambony tempolin'i Jehovah izy. Dia manatrika an'izy izy, vakitsika izy. Ny ambony tempolin'i Jehovah ka nanatrika ny atsinanana. Inona ny zavatra ny atsinanana? Inona no miposaka avany? Ny masoandro no miposaka avany. Nanatrika ny atsinanana ary ireo dia ny ankohaka nanandrify ny masoandro nanatrika ny atsinanana. Ao amin'ny tempolin'i Jehovah izy, miambony tranon'i Jehovah dia mivavaka amin'ny masoandro izy, miankohaka ny masoandro. Dia zany ke zavatra misy nge zany. Raha raisitsika ara-panahy amin'izao zavatra ataontsika amin'izao fotoana izao zany, dia hoe mitomany any Tamoza ho tranon'i Jehovah. Tsika lazaina fa tempolo ny fanamasina. Firifiry ny kristianina mbola mandeha manompo sampy, mandeha manandro. Firifiry mbola manao fankataovana, manao fomban-drazana. Firifiry. Ary rehefa tonga ny tranon'i Jehovah ary izay natao hoe trano ivavahana, hoe lazaina fa tranon'Andriamanitra, mbola misy tsangam-bato koa ny ivavahana iakofana. Zany ny zavatra misy any. Dia zavatra teneniny io tanteraka amin'izao fotoana izao, miambony tranon'i Jehovah izy mitodika any amin'ny atsinana izy, miakohako amin'ny masoandro. Inona ny resantsika teto mikasika amin'ny masoandro? Inona ny andron'ny masoandro? Inona io andron'ny masoandro izay nianarantsika teto? Nianarantsika teto zany, mbola ianarantsika izany. Teo amin'ny Romanina, averiko tsara amintsika, teo amin'ny Romanina. Teo amin'ny Romanina, nivavaka tamin'ny masoandro ny Romanina. Ary ny andro lehibe ny fetin'ny Romanina zany, izay ivavahana masoandro zany dia ninona? Ny andro Alahady. Mety ho tezitra tsika maheno an'izany. Miresaka tomboka singa antsika eto reto, tsy zavatra sangisangy ange zany. Fiainana mandrakizay ny eo ambadika an'izany. Zay nge mahatonga amin'ny teny anglisy manao hoe rehefa inona ny antsoina ny andro Alahady amin'ny teny anglisy? Sunday. Tsy ny tontonona famitana ange zany Sunday zany. Jour du soleil ny dikan'izany. Nga mipetrapetraka hoe mba teo ataoko Alahady ity dia mbany forontsika dia natao Alahady ny andro Alahady. Misy heviny lehibe nge zany. Fa hatramin'izao mbola misy zany miankohaka amin'ny masoandro. Zany tsy miteniteny foana miteny an'izany, miteny zavatra misy zany resahako zany. Fa mbola hopofotsika eto zany hoe ahoana ny mikasika an'izany, fa efa nianarantsika tany aloha zany teo amin'ny tantaran'ny fiangonana efa hitantsika mikasika an'izany. Hoe lasa fitaom-pivavahana izy io. Fa mbola ianarantsika moa zay, efa nianarantsika moa zany. Fa izay zany izy miambozy izy, manino? Ireo dia miankohaka manandrify ny masoandro izy. Miankohaka manandrify ny masoandro. Manatrika ny atsinanana izy. Dia toy izany any amin'ny 1:7 satria zavatra hitantsika dia zao ny le fahavetavetana dia zao eo anatrehan'Andriamanitra fahavetavetana zao ny fitsangajangana ara-panahy, zany hoe ny fanompo-tsampy zany. Zany hoe ny fanakambanana ny sampy sy ny fivavahana amin'Andriamanitra tsy azo atao zany, fahavetavetana zany fitsangajangana. Ny eo koa ny lafiny anankiray, ilay hoe ny fanaon'izao tontolo izao, dia jereo nge ny zavatra tenena manao amin'ny 7 koa mbola tenena, dia hoy izy tamiko, hitanao va izany ry zanak'olona? Moa ataon'ny taranaka Joda ho kely loatra va ny nanaovany fahavetavetana izay ataony eto, no fenoany fampahoriana koa ny tany ka mahapahatezitra ahy lalandava izy. Ary indro izy nanaingany ratsakazo ho amin'ny orona ozy izy. Averiko le vaky teny. Koa ataon'ny taranaka Joda ho kely loatra va ny nanaovany fahavetavetana izay ataony eto, no fenoany fampahoriana koa ny tany ka mampatezitra lalandava izy. Ozy izy
ataony zavatra kely loatra ve zany fafetavetana zany no fenony fampahoriana koa ny tany. Inona moa zany fampahoriana zany miteny frantsay ny teneny hoe remplissez ny violence hozy izy ny tany. Vokatra le fahavetavetana ataony dia miny potika ange le tany. Io efa ny anarantsika teto hoe ny fahotana ataony zanak'olombelona dia mipaka amin'ny tany. Dia le violence ataony zanak'olombelona io tsy resaka fijangajangana fotsiny fa fanaony zao tontolo zao maro samihafa io izay tsy araka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Karazany. Ohatra ray fotsiny no teneniko ary tsy teneo an'izay fa efa niresahantsika lava teto. Lasiny vavy sy ny vavy mivady. Zany manimba ny tany zany. Betsaka ngeny tsy tia maheno an'izao fampianarana zao. Zay le izy. Fa zany ny zavatra misy dia hoe resahantsika eto le izy hoe inona zany zay. Fa mikasika an'izay zany dia zao hoe izy ireo nandray le marika zany. Ireo le nandray ny marika zany dia ireo izay misento ny amin'ny fahavetavetana izay misy eo Jerosalema, izay misy eo amin'ny tany. Dia ireo izay nandray ny marika dia ireo zany maninona? Ireo izay mijoro amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ka mifikitra amin'izany fahamarinan'Andriamanitra zany. Ireo izay mpanompo mahasoa mahatoky eo anatrehan'Andriamanitra zany. Rehefa miankina amin'Andriamanitra zany ianao dia maninona? Lasa maharikoriko anao ny zavatra tsy mety tsy araka an'Andriamanitra. Na amin'ny fomba fisainana io, na amin'ny fomba fiteny io, na amin'ny fomba fanao. Raha ohatra ianao tsy an'Andriamanitra, nga zany mampaninona anao. Mahita lasilahy mifanoroka zany ianao, nga mety ho taitra amin'izany ianao. Na mahita olona manao famadihana, nga mahataitra anao zany. Na olona makoka mivaty lampy ery na mivodikazo ery, nga mampaninona anao zany. Na misy olona manokatra fasana dia manao fombafomba izy manokatra fasana na manidy fasana, nga mampaninona anao zany. Raha misy olona manao trano ka manao zoro firarazana, nga mampaninona anao. Raha misy olona mamono omby ka manao joro, nga mampaninona anao zany. Fa rehefa ao amin'Andriamanitra ianao ka mipetraka ao aminao zany le tombo-kasen'Andriamanitra io, dia hainao no manavaka an'izany hoe ty tena vetaveta, ty zavatra marina, ty tsy marina. Satria le marika an'Andriamanitra no ao aminao. Ka masa manoatra ny retim-ponina teto Jerosalema izay nasiana tombo-kase ianao hoe tena nisento izy tamin'ny fahaveta, araka le teneniny teo hoe asio marika ny andrin'ny olona izay misento sy mitaraina noho ny fahavetavetana rehetra tao aminy. Misento, lasa misento ianao, lasa mitaraina ianao. Misy fotoana dia tena ratsy mihitsy zao zavatra zao. Leo raha za dia tsy te hipetraka eto intsony. Misy fotoana miresaka ohatr'izany ihany, miresaka amin'ny ankohonako indraindray. Dia misy fotoana mandeha ohatr'izany le discussion dia efa tsy mahatamana intsony ny eto amin'ity toerana misy antsika ity. Ka io ary ny toerana mbola metrahan'Andriamanitra anao. Navelan'Andriamanitra hipetraka eo anivon'izao tontolo izao ianao. Mba maninona? Hijoro vavolombelona. Manana marika Andriamanitra eo anivon'izao tontolo izao. Fa misy fotoana ange ianao dia kivy mihitsy ianao tena zao ve ny zavatra misy? Zao ve ny zavatra ho an'ny olona? Zao ve ny fomba fiainan'ny olona? Vetaveta le olona, mpiteny ratsy, mpaniratsira, mpandanga, mpanompo samby. Indraindray ianao dia tena mitaraina mihitsy. Dia mety misy teny io. Ianao zany mieritreritra fa ianao fa nahazo tombo-kase zany. Ianao aloha le fampianarana. Ianao le fampianarana. Tsika ihany anjarantsika ny mahalala azy raha nahazo tsika na tsy nahazo. Za mahalala hoe nahazo aho sa tsy nahazo an'izany tombo-kase zany. Fa ny anarantsika dia mianatra mba hahazoantsika n'izay tombo-kase izay. Zay ny zavatra ataontsika eto. Ka ireo izay misento sy mitaraina amin'ny fahavetavetana izay misy, ireo zany no asiana tombo-kase eo anatrehan'Andriamanitra. Fa rehefa tsy misento amin'izany ianao zany tsy anisany ianao zany. Tsy mety aminao ilay izy, inona moa mahasamihafa anao amin'izany? Misy moa olona miresaka aminay dia izy mihitsy miezaka mandresy lahatra anay indray. Manao hoe ohatra ny miresaka lasilasy vavy sy vavy io. Ka ireny ange il faut accepter les gens. Tsika mila manaiky an'ireny. Azafady. Fahavetavetana ve dia ho asianao ekeko? Mba hisian'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana ve no anaovana an'izany? Za vahoaka an'Andriamanitra dia anaiky an'izany.
mialatsiny. Ka zay zany le izy. Ireo no asiana le tombo-kase zany ireo zay manino? Ireo zay misento sy mitaraina amin'ny fivedavetana izay fa misy. Ka le marika zany zay apetraka amin'ny andrina dia marika an'iza zany io? Marika an'le fanomponao an'Andriamanitra zany io, an'Andriamanitra velona. Hoe izy le paria. Famantarana an'Andriamanitra zany io apetraka aminao io. Andriamanitra no paria. Ary amin'Andriamanitra paria anao zay dia izay hoe signe d'appartenance zany io. Hoe azy an'Andriamanitra. Ka zany fanekenao hoe an'Andriamanitra zany ianao dia manino? Mino zany ianao fa Andriamanitra no nahary ny lanitra sy ny tany. Tsy maintsy mino ianao hoe Andriamanitra no nahary ny lanitra sy ny tany. Raha manana io marika an'Andriamanitra io zany ianao dia zao hoe manompo an'ilay Andriamanitra velona ianao, ilay pahary ianao. Satria famantarana fa azy ianao. Dia mino ianao fa izy no pahary. Be dia be ny olona tsy mino hoe Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany. Satria ny zavatra voizina amin'izao fotoana izao amin'ny fampianarana izay alefa zany, any ampianarana na amin'ny émission alefa amin'ny télévision, dia fanoherana an'Andriamanitra ny zavatra misy. Ny amin'ny hoe nihavian'izao tontolo izao dia noho ny Big Bang ny nihavian'izao tontolo izao. Hoe zavatra nipoaka ny planeta ny fandoana teny. Dia rehefa nipoaka iny dia nanino? Lasa nisy atôma kely be dia be dia avy amin'ireny no nisy fiainana amin'izao fotoana izao. Nisy planeta misy antsika izao ka lasa misy fiainana ny planeta iainantsika io. Zany zany fampianarana izay misy. Dia voaingana koa zao na eno. Nisy fotoana mantsy ny teny teto amin'ny fampianarana ao anatin'ireny tanàn'ny fanomboana fampianarana ty boky ny Apokalipsy ity. Dia ny tena hoe amin'izao tontolo izao manao hoe 300 millions d'années nisy ny tany. Ino moa tsy zavatra teneniko io, tsy miteniteny fotsiny hoe satria amina millions d'années ny fomba fitenin'zareo anazy. Fa farany teo tena naheno mihitsy farany teo. Fampianarana any États-Unis ilay izy. Dia hoe ny tany sy ny fiainana teo tany hoe 4 milliards d'années zany nisy ny tantaran'ny tany. Sy ny fiainana ia 4 milliards d'années. Misy raha miteny ianao hoe Adama sy ahoana no nihavian'ny lanitra sy ny tany? Dia miteny ianao Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany dia namorona ny Adama sy Eva izy. Emezan'ireo scientifique ireo ianao amin'izany. Fa izy zany tena mahita hoe 4 milliards d'années. Nefa izany zavatra rehetrarehetra théorie ngy zany. Théorie zany dia théorie lasa iny lasa vérité, lasa fahamarinana ilay théorie. Satria tsy mety mino ilay pahary izy. Fa ny fanananao ny tombo-kase io zany dia fanekenao fa mivavaka amin'ilay Andriamanitra pahary ny lanitra sy ny tany ianao. Mino ianao fa velona izy ary finoana no inonao azy. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa Andriamanitra no nahary ny lanitra sy ny tany. Jereo amin'ny Salamy 420. Salamy 420 jerentsika kely. Andininy voalohany sy ny faharoa. Salamy 420 jerentsika dia ny andininy voalohany sy ny faharoa. Dia izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fiomanana andray ny mpanjaka ny voninahitra. Salamy nataon'i Davida. An Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Maninona ny hoe an Jehovah ny tany sy rehetra eo aminy. Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Dia andininy faharoa izy mamala. Fa izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina. Tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Izy no namorona azy tambonin'ny ranomasina, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Dia hitantsika izany any amin'ny Genesis. Satria tamin'ny Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany. Dia inona ny teto amin'ity tany? Aiza ozy izy ny tambonin'ny lalina. Izany hoe rano. Sy aiza ny nisy teto. Fa rehefa avy eo amin'izay Andriamanitra naninona? Nampisaraka an'izay. Nanao ny mazava sy ny maizina izy. Dia rehefa avy eo izy nanala ihany koa
nampisaraka ny rano izy, ny rano ambony sy ny rano ambany. Dia rehefa avy eo izy nampipotra ny maina, dia ny maina nataony hoe tany, ary ny rano miandro nataony hoe ranomasina. Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Izy no nanorina azy tambonin'ny ranomasina ozy izy, tambonin'ny rano no nampitoerany azy. Finoana no inoana izany fa Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Raha mino an'io Andriamanitra io no dia mino anao fa izy no nahary ny lanitra sy ny tany. Dia tadidio tsara fa ny finoanao zany fa hoe Andriamanitra no mpahary, dia finoana ihany koa zay hoe anazy zany zao rehetra izao. Tsisy atsika zany zao rehetra izao na ray azy. An'Andriamanitra zao rehetra izao. Ka raha an'Andriamanitra zao rehetra izao zay ananantsika, ny momba antsika, dia Andriamanitra no mentsika voninahitra amin'izay satria tsy avy amintsika izany fa avy amin'Andriamanitra izany. On le doit à Dieu. No Andriamanitra no nahazoantsika fofinaina, no Andriamanitra no mbola mahavelona antsika amin'izao fotoana izao. No Andriamanitra mbola mahasalama antsika amin'izao fotoana izao. Raha tsy izy dia tsisy tsika. Mbola mifamindrampon'Andriamanitra izany. Ka le resaka zany eto miresaka tsika mikasika le hoe tombo-kasen'Andriamanitra. Izy io zany tsy hoe marika hoe, satria hoe eto amin'ny andrina le izy no apetraka. Dia ohatran'ireny tatouage ireny dia hoe asiana sary eto izany. Tsy haiko hoe sarina seza fiandrianana ve no ataonao eto izany satria hoe marika an'Andriamanitra. Sa hoe sasany iray mba inona style dia mba jerijery inona mba atao anaty Baiboly. Ny mba mety le Jesosy niakatra any an-danitra iny ataoko dia sarin'i Jesosy miakatra any an-danitra no apetraka eto atao tatouage eto izany. Dia samy nga zany izy io. Fa io marika io zany dia zao fomba fisainana zany izy io. Fomba fisainana izy io. C'est toute une mentalité religieuse. Resaka fomba fisainana ara-pivavahana zany izy io. Araka le tenenio izy any asiana le marika. Dia ireo zay misento sy mitaraina ny amin'ny fahavetavetana zay misy. Fomba, ianao no misento. Zay le hoe mahafomba fisainana anazy. Amin'ny fomba fisainana zany ianao manompo an'Andriamanitra velona, ny fomba fisainanao tsy mitovy amin'ny fisainan'izao tontolo izao. Jerentsika inge aty amin'le Romanina 12 dia inona zavatra teneniny eo? Romanina 12 andininy voalohany sy ny faharoa verena vakitsika kely ange ny taininy. Nahoana ozy izy eo? Andininy voalohany sy ny faharoa. Koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ataonareo zany. Fanimpom-panahy mety ataonareo zany amin'ny teny frantsay dia hoe c'est un culte raisonnable hozy izy. Zany hoe fanimpom-pivavahana zay le tenenina teo sy hoe mentalité religieuse zany. Zany hoe fomba fisainana ara-pivavahana mihitsy zany io. Fa tsy hoe marika hitanao io dia ohatran'ny tatouage, tsisy ohatran'ny tatouage io fa satria eto amin'ny andrina ilay izy ao no misy ny fisainana ao anatiny eo amin'ny andrinao, ao amin'ny cerveau-nao no misy ny sainao no fomba fisainana. Dia izy koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanimpom-panahy mety ataonareo zany. Fanimpom-panahy dia hoe un culte raisonnable, fanimpom-pivavahana zay mety ataonareo zany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, eo le resahantsika teo. Le hoe ireo zay miseto sy mitaraina ny amin'ny fahavetavetana zay misy, le fanaon'izao tontolo izao io. Na fanompo-tsampy io, na fomban-drazana io, na fomba fanao maro samihafa io. Aza manao ny fanaon'izao tontolo izao izy. Famiovaha amin'ny fanavaozana ny saina, amantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia zay tsara sady akasitrahana no marina. Inona ny zavatra akasitrahana, inona ny sitrapon'Andriamanitra? Zay tsara sady akasitrahana no marina. Araka ny fahamarinan'Andriamanitra zany. Le marik'Andriamanitra zany, misy famantarana zany io marik'Andriamanitra zay apetraka amintsika io. Misy fanavahana zany io marika apetrак'Andriamanitra io. Mampiavaka antsika tsy hitovy amin'izao tontolo izao. Ahoana moa ny ahalalànao an'izany hoe tia fanaon'izao tontolo izao dia tia ny fomban'Andriamanitra. Zay hoe tsara sady akasitrahana ny marina. Raha tsy anaranao zany dia ao anatin'ny soratra masina no anomezan'Andriamanitra hoe inona ry famantarana io, inona io fanavahana io.
ino marika Andriamanitra zay raisitsika amin'ny androntsika io amin'ny fomba fisainantsika amin'ny fomba fiainantsika io zany hoe tsy zavatra hita maso zany io fa zavatra miafina zany io de ilay tombo-kase zany de zao satria zavatra miafina izy amin'ny fomba fisainana zany ara-pivavahana de zao hoe le marika avy amin'Andriamanitra zany na le tombo-kase avy amin'Andriamanitra de zao hita eo amin'ny personnalité zany io personnalité anao amin'ny fomba fiainanao hoe ahoana ny personnalité n'ity olona ty na hoe identité zany maha izy an'ity olona ty hita ihany koa le izy eo amin'ny vatan'le olona amin'ny fomba fiakanjony hita zany amin'ny fomba fiakanjony amin'ny ny fomba fitafy ny fomba fiaingony zany ny sakafo hohaniny hita zany ny amin'ny fomba fanaony izy ve mbola hitanao mandeha mamonjy famadihana izy hitanao zany hitanao ihany koa izy amin'ny fomba fisainany fomba fisainany tsy mitovy amin'ny fomba fisainany zao tontolo zao izay zany ny famantarana fa an'Andriamanitra zany tsika famantarana fa an'Andriamanitra tsika de izay no mahatonga le teny eo amin'ny Genesis manambara manao hoe io zany le endrik'Andriamanitra zay hita amin'ny olombelona zany satria Andriamanitra nefa nahariny lanitra sy ny tany de zao nampitovian'Andriamanitra hitovy endrika aminy isika ka io zany le marika an'Andriamanitra zay apetraka amintsika io zany io le endrik'Andriamanitra zay very tao amin'ny saidena io satria izay no nanaovan'Andriamanitra antsika mba hitovy endrika amin'Andriamanitra isika Genesis 1:9-20 Genesis 1:9-20 Genesis 1:9-20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary Andriamanitra nanao hoe rehefa namorona ny olombelona izy andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika ary eo ka izy anjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanida sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany 17 ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy lasy vavy no namoronany azy ahoana izy ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika morona olona tahaka ny endritsika inona io le endrik'Andriamanitra very ange zany hoe ny personnalité anao zany ny maha olona anao ny olona mantsy mitady an'izay identité zay ohatra tsy inona identité le hitataratra zay amin'ny fomba fiainany ohatra hoe manao akanjo mainty be izy ambony ambany mitady identité izy na ohatra koa izy manao rasta izy identité nge zay ohatra hoe mba te hitovy amin'ny Bob Marley ohatra izy mba te ho reggae man reggae night de manao reggae identité zay zavatra zay fa ianao zany eo amin'Andriamanitra de ny identité ny Bob Marley ve no ataonao de mba tsy izy ianao am'izay satria fa zavatra tsy izy zany fa ny identité an'Andriamanitra miafina io le tenen'ny Petera aoka hozy izy ny toetra anareo de tsy toetra tsaka ny firavahana na firandrana-bolo ety ivelany fa toetra zay miafina ao am-po izy ka tsy mety loha le toetra an'Andriamanitra io hita ao anatintsika io tsy tahaka ny fanaon'izao tontolo zao araka le tenenina ka na amin'ny fomba fisainana na amin'ny fomba fiaina na amin'ny mahainao mihitsy ny karakteranao zany de zay le hoe endrik'Andriamanitra zany no hita ao aminao io le endrika very tany Edena io satria io no nanamboaran'Andriamanitra ny olombelona tany am-boalohany andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika de eo amin'le 17 izy ny teny hoe ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra no nanaovany azy lasy vavy no namoronany azy ka amin'le endrik'Andriamanitra io zany zay ao anatinao de zao ireo izay mandray le tombo-kasian'Andriamanitra zany de manaiky
fa Andriamanitra no pahary azy na amin'ny fivavahany io na amin'ny fiainana isan'andro dia miseho zany zay zavatra zay. Ho an'ny olona zay mandray ny tomboka aseho zany dia manaiky fa Andriamanitra no pahary azy na eo amin'ny ara-pivavahana io na eo amin'ny fiainana isan'andro. Ianao ve vao amin'Andriamanitra dia mbola avy ianao mbola andeha hifoka ve ianao, mbola mifoka midorodoroka eny ihany ianao nefa ianao manana ny tomboka asehan'Andriamanitra. Mametrahanao fanontaniana fa tsy mbola hifoka sigara ianao na andeha hifoka harongony nefa ianao manana ny tomboka asehan'Andriamanitra. Fanao n'izao tontolo izao zany fa tsy fanao amin'Andriamanitra zany satria ny toetra amin'Andriamanitra dia toetra miafina. Ao amin'Andriamanitra ve ianao dia mbola andeha hangalatra ianao? Ao amin'Andriamanitra ve ianao mbola andeha hisotro consomma kely ihany vao mahita bara dia mandeha mamely toka gasy kely ihany? Mbola misotro roma kely ihany? Mametraha fanontaniana ianao. Izany ange ilay fanao n'izao tontolo izao zany. Miovaha amin'ny fanavaozana ny saina mataranareo ny sitrapon'Andriamanitra hoy izy. Fa ny olona zany hoe manana ny tomboka asehan'Andriamanitra zany sady tsy mifoka, tsy miloka, tsy midoroka, tsy misotro, tsy mangalatra, tsy mijangajanga, tsy mbola tia kely na fetsifetsy na mpisoloky na mijangajanga na miteny ratsy na mpampijaly olona sy zavatra maro samihafa. Fanao n'izao tontolo izao zany. Amin'ny teny frantsay zany hoe usage des nations izy. Tsy manao an'izany intsony ianao. Sady tsy manao ny favetavetana ihany koa n'izao tontolo izao sady mivavaka amin'Andriamanitra no manompo sampy. Tempolin'Andriamanitra miambovaka aloha ao dia eto aloha miakohaka amin'ny masoandro. Firofiry ny fiangonana mivavaka manao an'izany. Milaza izy fa tempolin'Andriamanitra nefa izy miakohaka amin'ny masoandro. Azonareo tsara angamba ny tiako tenenina amin'izany. Vavaka tsika isotra ny tompo izay indray fianarana ineniona. Jehovah Andriamanitra raha io. Voninahitra ny eo anao, ny derany eo anao, ny hajany eo anao. Misaotra ray fa noho ny fahasoavanao no nahafahany nianatra amin'ny teninao sy nandinika izany. Manamasinana iny amin'ny teninao raha io, ny teninao ny fahamarinana. Dia raina sy ankalazaina mandrakizay ny anaranao raha io. Halleluja, halleluja. Dia aoka ny fanahinao raha hiaso anatinay. Mba tonga anay amin'ny fiovana amin'ny fanavaozana ny saina matarana ny sitraponao. Satria izany no fanompom-panahy mety ka hakasitrahany eo anatrenao. Manamasinana ireny amin'ny teninao, ny teninao ny fahamarinana. Dia raina mandrakizay ny anaranao raha io, ny anaran'i Kristy nandratana izany vavaka izany eto anatrenao. Halleluja. Amen. Izay indray ny lesitsika. Fampitaona indray tsika amin'ny lesona manaraka. Bye bye daholo.